araky ny efa nambarako teny ampendoala dia manambahiny ny fandarana mahery amin'ity ariva ity a tsy izy zany fa ry zareo avy eo amin'ny taranja kickboxing ny mpanazatra nasionaly Bojilibera moa no hitondra fanazavana amintsika eto satria misy vaovao lehibe tokoa amin'ity taranja ity satria andray lalao resam-pirenentsika miarabanao aloha andriamatoa mpanazatra miarabanao nanao dia miaraba mijery resany atokantrano ihany koa ya apetrano lalao resam-pirenentsika amin'ny taranja kickboxing tsara zavaina kely angamba mijery aloha andriamatoa mpanazatra hoe inona moa zany faninanana io tena marina tokoa zany amin'ny 4 avril zao tsika dia mandray lalao resam-pirenena io zany dia champion-ny Océan Indien zay fandrinandreo firenena efatra la Réunion, Maurice ary Seychelles dia Madagascar zay atao eto amintsika zany izy io amin'ny 4 avril io iza no sokajy inona no mandray anjara amin'izy io zany toto katégorie ary tiako mariana kely eto zany fa discipline roa zany no andraisana anjara amin'io dia ny kickboxing zay efa mahazatra atsika dia eo ihany koa zany atao hoe kahoanina zay mbola tsy dia fahitatsika teto fa efa haitsika malagasy izy io dia anjaisantsika anjara ihany koa amin'ny fotoana io firy ary zany ny atao hoe katrokady na combat ho tanterahana mandritra ny fotoana io firy ihany koa ny atsika zany no ampedina amin'io ny boxeur combat zany misy 17 combat le combat zany hoe 17 combat io international daholo fa misy local mety roa eo zany ouverture an'le izy tsika zany zay manana combattant 16 combattant eo hiatrika amin'io combat io zany ao anatin'le combat io manao ahoana ny atao hoe ny toerantsika raha ty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana raha ny taranja kickboxing manokana tsika zany moa raha ty amin'ny faritsy ny ranomasimbe indiana na ty amin'ny Afrika na eraka zao tontolo zao efa manana ny tena place tsika mihitsy tsika eo amin'ny tontolon'ny kickboxing ary efa fantatsika angambany fa dia efa miezaka izahay zany mampiakatra avy amin'le izy na ara teknika io na araka ny fikarakarana amin'ny fédération na ny organisation isan-karazany zay atao aiza no atao ny faninanana inona ny tsara fantatra ny mpijery ihany koa le fifaninanana zany somary iova-rivotra kely amin'ity indray mitoraka ity satria ohatra ny andeha en plein air tsika zany amin'ity zany hoe atao tsy andeha any ivelany ireny be da be moa ny fifaninanana eny amoron-dranomasina sy ny sisa any ivelany ihany ka tsika zany amin'ity dia atao eo amin'ny lapan'ny tanàna eo amin'ny devant lapan'ny tanàna eo ny atao le izy zany hoe manomboka rivariva amin'ny telotelo amin'ny telo sasany iny zany combat dia isy ny jiro be moa zany rehefa somary maizina ny andro dia isy ny jiro be misy lumière nazavany ringa sy ny rehetrarehetra ahita zavatra tsara tokoa tsika amin'io zany dia zay le fiovana kely amin'le resaka toerana tsy manova ny lafin'ny teknika ve zay eo ihany koa no an'ny boxeur hoe zatra milalao anaty efitrano na hoe anaty gymnase zany anaty kianja mitafa lasa iny an-dalambe tsy manova ny lafin'ny teknika ve zay le ara teknika aloha zany tsy miova le ara teknika fa io na an-dalambe io na hoe en plein air zany na anaty sala zany hoe ny boxeur fa zatra n'le zatra publique zany ny tena hoe mahatsara azy tsisy vahiny amin'ny resaka publique satria efa presque efa niakatra ringa daholo ny kiziady eo dia efa zatra publique fa le fahazarana publique zany no zava-dehibe fa ny ara teknika angamba ataoko fa tsy miova fa hipetraka tsara amin'izay tokony izy aorinan'io faninanan'io inona ny tena fandaram-potoana no an'ny ekipam-pirenena amin'izao fotoana izao zany amin'ity taona ity indrindrindrindra marina tokoa zay zany hoe ty faninanana ity zany dia etsika ataonay voalohany sady ouverture ny saison an'ny pays rehetrarehetra voatongoka teo ary fanomanantena ihany koa zany zay etrehana ny championnat du monde zay atao any Serbie zany hoe aorinan'io zay mois d'avril ity ihany dia mandeha la Réunion mois de mai koa misy la Réunion ary mois de juin mandeha Maurice zany eo anatin'le famomanantena daholo zany akoatran'ny compétition zay karakaraina tsy maintsy hozarina compétition foana reo combattant-tsika reo dia isy ny fikarakarana an'izay mba hatrehany zareo ringa matetika zany manahoana zany ny lafin'ny boxeur amin'ny fanomanana amin'izao fotoana izao ny fahavononana ny ankizy zany efa vonona tsara daholo zao satria efa ataoko angambany hoe 5 jours sisa zany dia ka tonga le fotoana efa vonona daholo satria efa 2 mois teo zany nanaovana ny regroupement andreo ankizy ireo efa ao anatin'ny forme tsara daholo le ankizy zany amin'izao fotoana izao ary tsisy atahorana ntsony isaorana betsaka ianao andriamatoa mpanazatra nasionaly mitondra izay fanazavana izay
fa dia amin'ny sabotsy zany ny lalao etsy amin'ny lapan'ny tanàna etsy Analakely manana boxeuse anankiray tsika vehivavy satria misy vehivavy koa mandray anjara amin'ity fananana ity anankiroa zany mandray anjara amin'ny resadresaka amintsika tokoa izy aorinany ny fanazavana izay nentin'ny mpanazatra Boutsilibera teo isan'ny andray anjara amin'izany fananana zany koa ny mpikatroka vehivavy isan'izany Faratina izay efa nitondra avo ny voninahitry Madagasikara teo amin'ny taranja kickboxing ity satria efa tompon-daka eran-tany izy efa tompon-daka ny Afrika ihany koa hiatrika izao fananana izao indray koa aty amin'ny ranomasimbe indianina amin'ny asabotsy zao manahoana aloha ny fahavononana hiatrika izany lalao zany fahavononana aloha efa ela ny vonony sady efa ela koa izay nanao préparation dia tsisy atahorana otrany inona zao no tena hoe tombony ho anao manokana amin'ny fananana io ny tombony ho anazy zao lefa zatra mandray compétition le international reny dia tsy dia matahotra zany trany efa fatapatatrao ve iza no ifandonanao le amin'ny asabotsy ie efa fantatra la réunion le mpilalao le adversaire mihitsy zany efa mba fantapatatrao momba anazy hoe ny zavatra vitany sa mbola mbola tsy fantako fa voasariny fotsiny hitako manahoana ary zany ny atao hoe raha hoanao manokana ty taranja kickboxing ity mieritreritra ny andeha hatraiza ianao mitandrina aloha hoe andeha lavitra nefa mbola miankina zava-vita ihany miankina zava-vitanao ihany andehananao lavitra manahoana ary zany ny forme zao raha dia tsy amin'ny forme tsy maintsy manao somary nanavinavy kely koa za teo amin'ny herinandro dia tsy mikotrana mihitsy fa efa vonona zao ia zay zany no fanazavany Faratina vonona ny tenany na dia nambarany ara fa tsy dia amin'ny forme loatra izy hiatrika izany efa nanana izany misotranao ihany koa mitondra zay fanazavana zay teto amin'ny fandarana mahery yes trapetraka